Araka ny fotoanany fanomezana tompoko lasy tompoko vavy dia tafaraka eto indray tsika amin'ny takarivan'ny alakamisy ity avy hatrany ary dia manasanao zay anaraka ny fampalalambo vao hatramin'ny farany kongresy tsy ara-potoana izay nitanterahan'ny antoko TGV eo ihany koa ny fanehoan-kevitra samy hafa manoloana ny firosoana makany amin'ny fifidianana eo ihany koa ny fampiarana ny rafitra LMD eo anivon'ny fampianarana ambony santiony ny amin'ny entinay amintsika ihany ireo ny tontolo politika aloha ny anokafantsika ny fotoana ary amin'ity takariva ity manoloana ny ara-politika misy eto amin'ny firenena sy ny fiatrehana ny fifidianana dia androany 20 Septambra 2024 dia niroso tamin'ny kongresy nasionaly tsy ara-potoana ry zareo avy ao anivon'ny antoko Tanora Malagasy Vonona ny TGV ny akon'izay avy hatrany mba hitandrona ny firaisan-kina mikambana rehetra malalaka ny mpikambana tsirairay ao anatin'ny antoko TGV isafidy izay hotoanana amin'ny fifidianana filoham-pirenena na anaraka n'Andriamatoa Hery Rajaonarymampianina na Andriamatoa Edgar Razafindrava. Amin'ny anaran'ny vondrona miaraka amin'ny président Androany no andraisan'ny TGV anjara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ho totsaina ny 20 Desambra ho avy izao. Ireo no anisan'ny fanapa-kevitra ny raisin'ny mpikambana ao anatin'ny antoko TGV izay niforon'ny Andriamatoa Androany tao aorian'ny fivoriana nanomboka ny talata teo ary nifaranan'androany tamin'ny alalan'ny kongresy tsy ara-potoana. Ao anatin'ny vondrona miaraka amin'ny président Androany izay iarahana amin'ireo antoko sy fikambanana maromaro na vondrona politika mitovy fijery aminy. Faharoa, mandray anjara feno amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ireo distrika 70 manerana ny nosy amin'ny anaran'io vondrona politika voalaza eo ambony io. Efa nahazo tsodrano ny kandidat tsirairay avy hiatrika izany ary efa misy tompona andraikitra isan'ny distrikta, isan'ny commune, isan'ny fokotany manao ny fikarakarana rehetra hiatrehana izany fifidianana izany. Fahatelo, mikasika ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahana ny 15 ny volana Oktobra taona 2024 dia omena fahafahana ny mpikambana tsirairay hanohana kandidat roa mifanaraka amin'ny foto-kevitra ijoroan'ny antoko Tanora Malagasy Vonona ary amin'ny anaran'ny tenany manokana no hanatanterahany izany. Nasiana fanatsarana sy fanamboarana ihany koa ny satan'ny feny antoko TGV. Dia nisy koa ny sekretera general dia reny zany mba hanamaivana an'ilay sata sy ampandeha haingana anatsarana le fiara-miasa ato anatin'ny antoko dia ny sekretera nasionaly zany no miala zany reny dia sekretera nasionaly isaky ny faritany zany no mandrafitra ny bureau national miaraka amin'ireo délégué national sy ny conseil nationaux ary ny fiadidiana ny fitondrana ny antoko dia manao tour de rôle zany ny secrétaire national. Natao indrindra ireo mba hitandrona amin'ny firaisan-kina sy fifankatiavan'ny mpikambana rehetra ao anatin'ny TGV araka ny fanambarana navoakan'ity antoko ity taorian'ny kongresy nasionaly tsy ara-potoana amin'ny mpikambana.